Tontolon'ny fampianarana indray mpilatsaka an-tsitrapo avy eo amin'ny Peace Corps misy 12 indray no nanao fianianana tamin'ity androany ity teo ambany fitarian'ny mpiandraikitra ara-amerikanina Vonjimaika no nanaovan'izy ireo izay fianianana izay hiasa eny amin'ny sehatry ny fanabeazana moa ireto mpilatsaka an-tsitrapo vaovao ireto araka izao hitaterany Claude Solson sy Stéphane Zafandimby azao. No tanteran'androany teny amin'ny trano fonenan'ny masivo amerikanina teny Ambaranjana ny lanona mpanaovan'ireo mpilatsaka an-tsitrapon'ny Peace Corps fianianana. Miisa 13 izy ireo ary nanaraka fiofanana nandritry ny 3 volana tsy ankiato izay nianaran'izy ireo ny teny, ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina ary ny fiofanana ara-teknika. Raha ny fanamariana izay noentin'ny ramatoa Dorothy Hertzberg talen'ny Corps de la Paix eto Madagasikara dia voatendry asa mandritry ny 2 taona eo anivon'ny fiarahamonina samihafa manerana amin'ny Madagasikara izy ireo ary asa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Nanambara ny solotenan'ny mpiofana fa andro lehibe ho azy ireo ny andro androany. Mitsangana manoloanareo eto zaho androany amin'ity andro lehibe eo amin'ny fiananay ity. Andro izay hanaovanay 12 mianadahy fianianana ity amin'ny anaran'ny namako Pilatsaka an-tsitrapo. Ireto dia tiako nilaza ny hafialam-ponay eto. Ary fankasitrahana feno tamin'ny fandraisana anay teto Madagasikara tamin'ny fomba mahafinaritra. Mitovy ny tanjon'ireo mpilatsaka an-tsitrapon'ny Peace Corps indreo izay tia manampy ny mpiarabelona. Angamba tia manampy olo malagasy miaraky teny Inglisy. Dia mianatry fomba malagasy sy mijery paysage Madagasikara. Tsara be. Dia be. Olo malagasy miteny pizza. Manon. Dia. Tsy sarotra be mianatra an'ilay teny malagasy. Sarotra kely mianatra teny araby sy teny malagasy mitovy tsy sarotra be. Dia ianao zao efa no andeha hiasa amin'izao? Asa? Hampianatry Inglisy halafanganany. Ny lanonan'androany izay teo ambany fitarian'ny mpiandraikitra ara-mpisolo-toerana ramatoa Suzanne Sow Rale dia natrehany minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny talen'ny Peace Corps miandraikitra ny faritra Afrika ary ireo solotenan'ny fitondram-panjakana malagasy ireo mpiara-miombonantoka sivily. Mahatratra 520 sy 200 ireo mpilatsaka an-tsitrapo niasa teo amin'ny sehatry ny fampianarana nanomboka ny taona 3 sy 700 izay nanomboan'ny tetik'asan'ny Peace Corps Madagasikara.